Itodika ao anatin'ny vaovao ara toe-karena sy tontolon'ny fandraharahana isika mahakasika indrindra ny raharaha famarotana ny banky BNI araka ny fampitam-baovao dia neke ny tompona ndraiky mpanjakana malagasy ny fivarotany crédit agricole ny anjarany ao amin'ny BNI Madagasikara izay eraka amin'ny 10 isanjato ny reny vola ampiasainy ity banky ity mahavarina ary mampiayay izany raha ny hevitra Andriamatoa Serge Zafimahova amin'ny maha-panaramaso ny raharaham-pirenena ny tenany. Mifandraika amin'ny tombotsoan'ny fanjakana malagasy ny piasan'ny banky BNI ary ny toe-karena malagasy ny fankatoavana ny famarotana raha ny fanambarana iombonana izay nivoaka ny farany herinandro teo. Mahavarina sy mampiayany vaovao mahakasika ny raharaha BNI izany raha ny fijerin'ny Serge Zafimahova mpanaramaso ny raharaham-pirenena. Kasika ny resaka BNI aloha somary mahavarina ihany le vaovao satria zao rehefa resahany zareo any Mazorivo dia hoe nisy fivorina tokoa zany ny taritin'ny Prime Ministre fa namena 3 volana indray zany ny repreneur amin'ny BNI zany hoe ny Festimo sy Groupe Shell hoe afahany zany mafeno ny fepetra momba ny resaka fandraisana n'le paramidiny Crédit Agricole ao BNI. Nefa rehefa maka le communiqué zany ny avy ny telotota dia tsy mipetraka zay resaka hoe 3 volana zay ka inona marina zany satria misy campagne zany amin'izao fotoana zao ohatrany hoe efa vita zany le session ny BNI nefa tsy ohatran'izay ny tena fipetrany rehefa tena adiadina izy satria hoe manana 3 volana zany ry le groupe nresahako teo Festimo sy Groupe Shell hoe ameno ny fepetra rehetra amin'ny fandraisana ny BNI. Dikan'izany zany mbola tsy misy session vita zany tsika miresaka zao raha hoe zay vaovao zay no jereny. Inona zany dikan'io campagne io tsy mazava. Maninona moa le communiqué zay misy anisan'ny ao anatin'ny communiqué ao koa ny primature tsy mame fanazavana tsara momba le 3 volana. Hoe tsy mazava daholo zany zay. Ny zavatra misy hoe misy resaka vola aveo ambadika eo, misy resaka tombontsoa manokana aveo ambadika eo. Fanontaniana mahazo mipetraka daholo zany satria tsy haina mamay amin'ny famarotana ny fanekena ny resaka session io satria ny Crédit Agricole nefa nanaiky hoe aoriana amin'ny fifidianana zany zay vao jerena ny momba ny paranjareo ao amin'ny BNI na hoe ny petrabolany ao amin'ny BNI nefa ankehitriny toa niazakazaka be indray ny fitondrana malagasy inona ny antony tsy fantatra. Anisan'ny vaovao reny herinandro lasa teo ihany koa fa ho avy ety Madagasikara Andriamatoa Dominique Strauss-Kahn amin'ny volana Janoary 2024. Tsara fantatra aloha Dominique Strauss-Kahn zany anisan'ny ataontsika hoe manampaizana ambony momba amin'ny resaka ekonomia. Mety manampy atsika tokoa zany izy amin'ny négociation rapitso satria misy négociation tsy maintsy atao zany amin'ny resaka FMI fa efa manana teti-panorona velo malagasy dia hoe zay zany tokony hoe hifanampiana. Ohatra ny tsy manana teti-panorona tsika fa tonga dia antsony izy tsy haiko zany le fomba fiasa fa fijeriko azy hoe ilaina tokoa zany manampaizana toy ireny ifamentanana amintsika amin'ny ataontsika hoe ny négociation tsy maintsy atao miaraka amin'ny FMI ao aorianany présidentielle. Amin'ny volana febroary tsy ahivina dia isy ny iraka na ny mission exploratoire ny FMI ho avy ety amintsika ka mety ho fanomanana an'izay raha ny voalaza ny fanasana n'Andriamatoa DSK.